mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana ry havana no hoiara-banantsika tratra ity alatsinainy fa 17 ny volana febroary ity, manonona ny fiadanantsompo amintsika ry havako. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny marika toko faharoa, marika toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, marika toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesoa. Ary no niditra tao Kapernaomy indray Jesoa rehefa afak'andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy. Ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsonina dia teny anoloan'ny varavarana azy ary izy nitory teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray manarary Paralesisa eo aminy izay nilanjainy efa ta. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka dia nanesolo ny tafontrano ny toeran'ny olona ka noho nefa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandriny ilay marary ny Paralesisa. Ary Jesoa no nahita ny fon'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny Paralesisa hoe anaka voavelany elokao. Ary nisy mpanolo-dalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana ilay ity no miteny toy izany, miteny ratsy izy, iza no mahavela eloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesoa dia nahalala ny tao am-panahiny ka nieritreritra izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa no manao amin'ilay marary ny Paralesisa hoe voavela ny elokao, sa nanao hoe mitsangana be tao ny fandrianao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany hamela eloka dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny Paralesisa, mitsangana be tao ny fandrianao ka midia ny tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriana niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy rehetra ka nankalazan'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao zahay. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Jesoa zay nanasitrana ilay marary ny Paralesisa. Indray mandeha any marika no mitanisa ity karazana aretina ity na i Matio koasa. Indray mandeha any no mitanisa ity karazana aretina ity. Aretina mampalemy, mampalemy ny vatana. Aretina mampalemy maha-olona mihitsy. Ary eto dia ilay fandriana izay nandrindra lehilahy marary ny Paralesisa dia tsy hoe fandriana fotsiny fa karazana tsy ilay fandriana mety ho fantatsika eny an-tokantrano, ilay fandriana mihaja, fandriana milamina, fa karazana fandriana maloto mihitsy. Mety madika azy angamba mitovitovy teny aminy teny frantsay hoe grabat, zany hoe ilay fandriana zara fa tsy tena mendrika. Ary dia ilay marary ny Paralesisa zany dia olona iray izay efa malemy, tsy manao na inona na inona, manao maloto ao am-pandriana sanatria ary mamofona mihitsy ary raha izay no no azahoana azy amin'ny vombolana ampiasain'ny marika. Zany hoe tsy mahategy, tsy mahatehijery akory, tsy misy olona afaka mifanerasera aminy, na ny havany aza dia manary azy, tsy miraharaha azy. Fa nisy kosa Efada namany, Efada zay nitondra ity marary ny Paralesisa ity teo amin'i Jesoa. Nitondra ity marary ny Paralesisa ity. Izy Efada reto tenino fa ity marary ity raha entiny eo amin'i Jesoa dia sitrana. Ity marary ity raha tonga eo amin'i Jesoa dia sitrana. Betsaka nefa ny vato misakana, vato misakana azy Efada zany, vato misakana ity marary ity tsy eo amin'i Jesoa. Ireto Efada reto izay naman'ilay marary ny Paralesisa no niezaka nisongona nandrava ilay vato misakana mba hahatonga ilay marary ny Paralesisa eona amin'i Jesoa ka ho sitrana. Ino nataon'ireto Efada reto? Voalohany ny batainy izy. Mialohan'ny batany azy dia izao tsy maintsy nofoanany aloha
izay mety ho elanelana mampisaraka azy anyity marary ity, ny fofona, ny loto, ny fieritreretana ny vavan'ny olona, ny esotenin'ny olona hitondra ity marary ity. Zany hoe olona efa nilavy ny fiarahamonina, efa tsisy mirara, profon'izany ny olona tsy misy mivoaka. Feno ny tranon'i Jesosy ao Kapernaoma io de trano honeverina honenan'i Jesosy. Feno ny trano fa tsisy mety hivoaka ny olona, tsy misy mety hivoaka hanome toerana ity marary ity. Raha am'izao andro ianantsika mampatanjaka ny zon'ny marary zao de ho azotsika antoka fa hanaja tena isika hoe aleo kosa aloha le marary mba hiditra aloha, fa izy ny marary fa za salama, afaka maheno ny toritenin'i Jesosy foana na mitsangana na ty ivelany, fa aleo kosa aloha le marary mba ho eo am' Jesosy. Am'izao andro ianantsika zao ny mety ho mipetraky zay zon'ny marary zay, fa tamin'ny andron'reto olona reto izao ty tena ny olona tsy avelao ny marary, avelao izy any ivelany any, aninona ty izy, tsy tokony manam-potoana ienona azy akory ianao Jesosy, sy ny sisa rehetra. Fa ireto efa reto nanaiky nitondra ity marary ty, melohany nitondran'ny marary de zao ho tsy maintsy nampandefitra ny tenany izy, niaritra izy, ary tsy vitan'izany fa nitondra azy nisahirana, niakatra eny ambony tafo, nitondra azy niakatra eny ambony tafo, ary mihoatra noho zany mbola nandrava lay tafo. Dia variany Jesosy nahita ny finoany reto efa reto, izy manao hoe filazan'ny Marika azy, noho ny nahita ny finoany reo Jesosy dia niteny tam'ilay marary mipalesisa hoe anaka voavelany elokao. De maka revako malala nametraham-panontaniany ilay mpitondra fivavahana any Tibet, antsoina hoe Dalai Lama. Nametrahana fanontaniana izy maka manao hoe hono aho tompoko, aminao inona ny atao hoe fivavahana tsara, religion, fivavahana tsara. De namaly tsotra fotsiny lay Dalai Lama manao hoe ny fivavahana tsara ve de izay mitondra ny olona ho amin'ny fahatsarana, izay mitondra ny tsara eo amin'ny olona, ny meilleur, izay mitondra ny tsara eo amin'ny olona, zay manatsara ny fiainan'ny olona. Tsy niteny mihitsy izy manao hoe ka ny fivavahana ohatr' zao, fa mampieritreritra afaka malary zany valiteny zany. Eto de izao Jesosy nitondra ny tsara ho an'lay manary mipalesisa, ary fantatry reto efa reto mihitsy fa Jesosy le fivavahana tsara, ao am' Jesosy le fivavahana tsara, de noentiny teo am' Jesosy le marary mipalesisa. Le afako manahoana ny fitiavana manao anatintsika, manahoana ny lanjan'ny fitiavantsika ny mpiarabelona amitsika, tonga atsika eo am'lay Jesosy tsara ve ny namantsika. Resy lahatra ve tsika fa rehefa tonga atsika eo am' Jesosy ny firenetsika de ho sitrana. Resy lahatra ve tsika fa io namantsika zay malemy io rehefa tonga atsika eo am' Jesosy de sitrana. Avako malala eto ary ity filazantsaraky ny Marika ity de manaitra atsika heritreritra hoe tonga atsika ao amin'ny tombo feno namantsika. Ndraindray tonga atsika eo amin'ny namantsika daholy ny zavatra rehetra rehefa tsy salama izy. Tonga atsika eo amin'ny odolo, ny sakafo, tonga atsika eo ny zavatra maro isan-karazany, fa ny tsy tonga atsika eo aminy ndraindray de Jesosy. Na tsy tonga atsika eo am' Jesosy izy, na tsy tonga atsika eo aminy Jesosy. Tonga atsika entsika makarizy, entsika daholo zay mety ho mahafinaritra azy, fa izao tsy tonga atsika eo am'ny tompo izy. Marina fa safidy ny hoe handray an' Jesosy na tsy handray an' Jesosy, fa melony ny safidianan'ny olona an' Jesosy de zao tokony ho vitatsika mihitsy mampafantatra ny olona ny fahatsaran' Jesosy. Fa ndraindray nge tsy voaresakitsika amin'ny olona akory Jesosy. Azany ny aretin'ny ty taonjato ianantsika ity azo resahana daholo ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany, azo resahana, fa zao ny antsy azo resahana
de Jesoa. Afaka miresaka ny zavatra rehetra ianao, zay ny atao hoe fahafahana, zay ny antsoiny hoe fahafahana republikana. Azonao resahana daholo ny zavatra rehetra, fa ny tsy azonao resahana de zao ny zavatra inonao, zay tsy azonao resahana any am-piasana. Tsy azonao resahana any am-piasana akory ny zavatra inonao, tsy azonao resahana eny an-dalambe, tsy azonao resahana eny amin'ny taxi brosy, tsy azonao resahana eny amin'ny train, tsy azonao resahana eny amin'ny aéroport, tsy azonao resahana amin'ny namanao akory fa tsy firesaka ny fivavahana, fa ny zavatra rehetra azonao resahana. Resao daholo zay tony resahana rehetra, afa-tsy ny fivavahana, afa-tsy Jesoa. Afaka malala eto anefa Jesoa lay fanasitranana, Jesoa le fiainana, Jesoa lay mitondra tsara ho an'ny olona. Satria angery avako malala raha mijery ianao nandritra ny taona maro to ve eto Madagasikara moa mbola tsy de zay loatra fefa manarangarana izy io, fa ny firenena maro to ve ohatra asa izy amin'ny firenena lay ohatra to ve Frantsa ohatra, nandritra ny taona maro no tao amin'ny faculté de théologie de Paris, tao amin'ny faculté de théologie de Paris, toeram-pianarana théologie zay nianaran'ireo pastera malagasy teo aloha, de zao nisy hazo fijaliana lehibe teo, faculté de théologie ko tsisy hazo fijaliana fe de nisy hazo fijaliana. Aty aoriana vao taona vitsivitsy lasa zay, ampolo taona vitsivitsy zay dia nisorona ka ny faculté théologie nge zao tsy ilaina hazo fijaliana, inona moa no ilana azy, de tsy asina faculté théologie, tsy asina hazo fijaliana, asa moa zao rehefa miverina indray izy, de zao de tsy misy hazo fijaliana, betsaka eto ambonin'ny tany ny faculté de théologie tsy misy hazo fijaliana intsony, fa lasa inona, lasa science izy, fahalalana izy, fanomezana fahalalana izy, zay tsy diso. Fa ny théologie ma théologie azy nge eo ny science, fa eo koa ny finoana, ary tsy ny vavahana hafa mihitsy, tsy ny silamo ange nanarany hazo fijaliana tany amin'ny faculté de théologie maro e. Silamo ange fa zata filo taona moa nefa niarahan'ny silamo sy ny kristianina monina efa anjato taonany ange efa narivo taonany. Izy ange tsy niteny mihitsy isorony hazo fijaliana eny an-dalany, isorony hazo fijaliana eny eny amin'ny faculté de théologie, fa isika kristianina ihany no manarany hazo fijaliana. Esory reny signe maro isan-karazany mahakristy, tsy izy ange mangataka an'izany, isika kristianina ihany manao hoe alo aleo tsy asina marika mahakristianina mihitsy, tsy ny silamo nge mangataka an'ireny, fa isika ihany manao hoe aleo tsy asina, aleo tsy resahan'i Jesoa, tsy ny silamo mihitsy no miteny aza resahan'i Jesoa, na ny mpanompo sampy no miteny tsy resahan'i Jesoa, fa ny kristianina ihany no manao hoe aleo tsy resahan'i Jesoa, mba tsy resahan'ny hafa ny azo, ny azy resahan'ny ihany fa ny anao tsy resahanao. Ny zavatra inon'ny olona hitany foana ny fomba iresahana azy, fa ianao no lasa tsy miresaka ny inonao de Jesoa. Zaka koa malala hany ka tsy tonga atsika eo amin'i Jesoa ny marary, ny reraka, ny trotraka. Raha mitenitsika ity voambolana hoe paralesisa ity, paralytikos no teny grika, dia isoreo an-tsaina ny eritreritra hoe malemy ara-batana ihany izy ity, fa tena malemy ara-tsaina mihitsy ity rangaha ty. Raha miteny Jesoa manao hoe anaka be tao ny fandrinao ka mandehana, ny teny lazany Jesoa azy de tena mihitsy manao hoe raha adika amin'ny azahoantsika azy de zao, nitsangana ianao amin'io toerana mahatamana anao io, nitsangana ianao amin'io toerana zay iboretahanao io sanatria, io toerana mampalaina anao, malay mihetsika anao io, noho zany de mihetsehanao, zay ny dikany hoe betao, raiso lay fandrinao. Azon'i Jesoa natao tsara fotsiny hoe mitsangana de mandehana, fa lay hoe betao ny fandrinao de zao tsisy milany io, so ianao mieritreritra fa mbola misy milany io ny olona, ento any entanao. So ianao hoe sitrana ka avelanao io fandrinanao io, eritreritranao so de mbola misy olona mpiasa, tsy misy mampiasa an'io intsony, fa eto any io de eto mandeha any de zay anaovanao azy. Fa izao mitsangana aingana ianao, ario eto any de esory any io fandrinanao fa tsisy ampiasa ntsony io, mialay ianao am'lay fahalaina, zay ny dikan'ilay izy, ary mandehana am'izay ianao mody any amin'ny fianakavianao satria le marary mipalisa de zao ho lavin'ny fianakaviana, tsy fanazera tamin'ny fianakaviana, mandeha any ianao de mody eny tokantranonao, asehoy amin'ny olona fa sitrany ianao, vonin-kiasa, vonin-kijoro. Betsaka ny afaka malala nge ny marary ny paralesisy.
ny taratasy ny sortany poloany efisiana toko fahenina de manao hoe ny fanangoleniny devoly le voambolana hoe manangoly zay fandresantsika ndray maka dia mampalemy zany hoe mahatonga anao tsy afaka manao na inona na inona ka be deabe zany ny olona salama fatana fa malemy ara-panahy malemy ara-tsaina ary ny asan'lay ratsy eto am'izao tontolo zao ka mahatonga ny tsara tsy afaka mivelatra de zao ngolen'lay ratsy ny fanahin'ny olona sy ny sain'ny olona de malemy izy ny asan'lay ratsy voalohany indrindra de manimba ny moral manimba ny heritsain'ny olona hanao ny tsara le meny ny sain'ny olona de tsy afaka manao ny tsara kivin'lay ratsy ny olona de tsy afaka manao ny tsara ary dia toy ty malary ny paralysisa ity betsaka ny olona salama vatana fa voan'ny paralysisa ara-panahy satria kivin'lay ratsy aratsiny ampangainy ianao ve de tsara ianao ve de mba havitan'io ianao ve de mba tian'ny olona ianao nge tsy tian'ny olona ianao nge hiavina vonan'ny olona jere zao ny olona vao mahitanao de mandositra be dehibe no ataon'lay ratsy hiampangana na hanaratsiny de miditra ho azy eo anatin'ny sain'ny olona hoe toetrany tsy tiany tokoa zany toetrany marary tokoa zany toetrany mbola mba ilain'ny olona ihany va ia be dehibe ny fanaratsiana ataon'lay ratsy ao an-tsainao ao ampisarahany anao amin'ny hafa de mahatonga anao kivy mahatonga atsika tsy afaka manao na inona na inona miavako malala betsaka ny mieritreritra hoe salama saingy marary ny paralysisa ara-tsaina tsy vonikijoro mora resy tsy mahatsanga an-javatra sy ny sisa rehetra satria kivin'lay ratsy aiza ny vahaolana manomboka eo amin'ny namana anjaran'lay namana aloha anjaratsika no mifampahery anjaran'ny mpino ny mifampahery ny namana ry avako malala le zao nataon'Andriamanitra ampahery Jesosy moa de niteny an'io voambolana io tsy nampiasa ny teny hoe namana loatra izy any amin'ny liko izy mampiasa hoe namana am'lay Samaritana tsara fanahy fa le voambolana hoe sakaiza ny nampiasain'ny Jaona lefa miteny hoe sakaiza isika de olona miavaka zany Jesosy de maka ny teny manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsony anareo fa ataoko hoe sakaiza ny sakaiza de lay olona akaiky ny fo kokoa lay olona mitsetra anao lay olona tianao lay olona miara-mitondra ny mafy aminao le olona manaiky fa hanampy anao ianao ve sakaiza ny namanao ianao ve sakaiza ny mpiara-miasa aminao ianao ve sakaiza ny mpiara-belona aminao ka inzay rehefa ao anatin'ny ady sarotra izy rehefa ao anatin'ny fakiviana izy de manaiky anao ampahery azy hitondra azy eo am' Jesosy ity mofinainy ity rehavako miraharaha de tena mamperitreritra atsika mihitsy Jesosy rehefa nentina teo aminy le marary ny paralysisa ny tany-pitiavana nitsetra ireto sakaizany ity marary ny paralysisa ity de ny tenin'ny Jesosy taminy anaka voavelany elikao ny famelan-keloka rehavako malala no fiandohan'ny fanasitranana ny olana tam'ity lehilahy ty de zao ny fahitany Jesosy azy de zao ny eloka ny nahatonga azy ny fahotany nahatonga azy ho malemy noho zany de zao tsy lafy ny fahalemena ara-batana loatra ny tena fototra fa le tena fahalemena ara-panahy zay midikany hoe voavelany elokao ny mahamaiky ity lehilahy ty zany ny tokony ho raisiny voalohany ndray de zao le famelan-keloka ara-panahy le avako ny fahotantsika de mampalemy atsika ary ny fanasitranana ao atsika de ny famelan-keloka ataon' Jesosy raha ohatra ka malay metsika tahaka zao ny fiarahamonina am'izao andro enatsika zao malemy kanosa tsy mahajoro zatra tsy manao na inona de ninona ny fototra ry havako ny fahotana ndeha ry havako malala hoentitsika ao am' Jesosy andray famelan-keloka ny tenatsika ny namatsika ny mpiarabelona amitsika fa ao am' Jesosy ny misy ny fanasitranana ary eo mamarina tenin'lay mpitondra vavahana ty tay manao hoe ny tena fivavahana de zay mitondra ny olona ho amin'ny fahatsarana zay mitondra ny tsara eo amin'ny olona
ny avako malala ny tsara indrindra ny fanomezana tsara indrindra ny men'andriamanitra anao de ny fameran-keloka ny zanany malalany no nomeny anao mba hahatonga anao voavela heloka. Ny olona voavela heloka de zao olona mahajoro, olona manana fifaliana, olona mivelatra, ny olona nahatsiaro hoe voavela heloka de olona mendrim-pitokisana eo anatrehan'Andriamanitra, olona zay iankina an'Andriamanitra, olona iankina ny mpiarabelona aminy. Zay ny mahatonga ity lehilahy ty rehefa navela heloka de zao ody any atokantrano izy aninona iankina ny ankohonany ray, ody any atokantrano izy aninona hamelona sy hikarakara ny ankohonany, hijery ny tenany manokana, hitondra ny ankohonany eo am'i Jesoa koa amin'ny fotoana mety mampety zany. Avako malala hoy ny tompo aminao koa hoe anaka voavela ny helokao, voavela ny helokao satria tonga eo am'i Jesoa ianao, satria Jesoa efa nahita anao, satria Jesoa eo akaikitsika. Ndraindray ny mahamaiky atsika rehefa malala zavatra lafiny zavatra maro samihafa mety olantsika sao de ny ahoana ny ravana ny trano ny dirany ty marary ty, ahoana ny misibana ny tafa, ahoana sy isan-karazany. Fa tsy zany ny olan'i Jesoa. Ny olan'i Jesoa de zao te hanome anao famelan-keloka izy. Engane ho tsapanao zany hetaheta'n Jesoa te hamela heloka anao zany, hetaheta'n Jesoa te hanasitrana atsika zany. Ho marina aminao aty manao anaka voavela ny helokao de bataon'ny fandrinao ka mandehana, mitsangana raiso ny andraikitrao, mijoro amin'ny tongotrao, mandehana mijoro vavolombelona, hafao koa ny hafa zay malemy, zay marefo, mitsangana, mijoro ianao satria nisy olona nitondrany nanampy anao, nampijoro anao de mandehana koa ianao mba mampijoro ny hafa. Ivavakisika tompo arosotranao zahay noho ny amin'ity tantara izay tsapanay ity, ny fahamarinany eo amin'ny fiainanay isan'andro, fa lay ratsy de mampalemy anay, manimba ny toe-tsainay, manakivy anay, mahatonga anay tsy hanao na inona na inona, miraviravy tanana. Tompo sotranao zahay fa mahatsiaro manokana eo mpamakina zao teninao zao fa ao aminao no misy ny fanafana, ao aminao no misy ny faherezana. Izay rehetra tonga eo aminao de mahajoro, to aminao hijoro, to aminao hiala amin'ny fahalainana, to aminao hiala amin'ny faharatsiana sy ny fatorana maro isan-karazany. Mpanafaky anao Jesoa, misaotra tompo noho ny tokomenao, de mivavaky izay tompo. Betsaka ireo olona mbola hitanay any amin'ny fiarahamonina, betsaka ny toe-javatra mamatotra ny olona hitanay isan'andro, ny fatorana mpanahy ny olona, fatorany zava-mahadomelina, fatorany lafin-javatra maro samihafa zay hitanay sy tsapanay. Tompo, ataovy hitan'ny masonay reny, ataovy tonga anay eo aminao reny tompo, ataovy tonga anay eo amin'izy reny ny azo fijalianao am'izao fotoanany karemy zao sady. To am'izay andiny tena tompo, fa miandry anay ireo marary ny paralesisa maro eto anivon'ny fiarahamonina, miandry anay izy reny, tsy hanilika azy reny, tsy hitsara azy reny, tsy hanavaka azy reny, fa miandry anay hibata azy reny eo aminao ianao tompo. De tao am'izay hanam-pitiava namana, tao am'izay hanana fitiavana ny mpiarabelona aminay, ary am'izay rehetra mety mamatotro anay koa tompo ka efa nanafahanao anay de tehirizo zahay hitoetra mandrakariva amin'ny fitiavanao, de mametraka ny fiainanay mamakivaky ity herinandro vaovao ty zay Jesoa, ho mavitrika amin'ny fanomponanao ty namana, mazoto amin'ny asa tsara rehetra. Saotra Jesoa. Amen.